باقي شيلي الحين. ما في. بس كلي بعدين أنا أروح بيت نورة. متى يبي يروح؟ بيت نورة الساعة كم يبي يروح؟ عادي إذا أقوم صح؟ عشان أنا شوي أنا أروح. عادي تيروا أنا. حطي حق أنتي. أوكي خليني أنا أدور صحن كبير. شوفي هذا في فايدة. أنا ما في صحن كبير، ما يحط في صحن أنا. اوكي عادي سوي 2 أنا أسكر غسيل داخل جيز 1 سوي. جولي قام هذا واحد حق جولي. لا تسوي وسط أنا المصلح لا أجولي. بعدين كلوز عشان ما نودي بيت حق ماما شوي. جولي حطيت لي صحن واحد حطي بعدين كلوز عشان بعدين. ما شو بقول. نشوف داول. السلام ساعة أنتي بيبي نوم كذي شوفي. Why only one? No. أنا قلت so. Only I already finished. Yan gentil sikia. صبر في شيء أنا أعطيك شيء. أنا في شيء. في لا هذا موجود. انتي يجي مني حق مدام إيمان لازم يطلع مرتب. جيبي. أول أنا شغل مطعم أنا عارف شلون أسوي. جيبي شيء مال انتي بيبي. حبيبي شوفي شيء يهمك. حبيبي بزنس ما هذا في كارت بانك في بطاقة. إيه كل شيء في هذا. ما بيزنس هو بيزنس بيبي. What's business man? دور بزنس منك. لا ما النور هذا كارت بانك. منو؟ أبو نورة. ودي حق نورة. إيه خلاص وشوف. نشوف. take biscuit or cake for you. Okay, only one. سلام داول. سارة شلون يوم الأربعاء؟ عادي. بجد؟ ممكن أنا أشيل خصر. لا عادي. الساعة ماما إذا بالفرجة موجود. اوكي لا انا موجود. أنت أكيد نوم أنا أقول قومي سارة. لا ما في. قومي. Pancho Dawol, Banzo Dawol. أنا أشوف راسي كبيبي I remember كلام نور حيوانتي. Crazy. Pancho Dawol ya. Keke bevarayanti azafady fa tsy maro mbola occupé kely sady. Bonjour.
Sista mba izara kely fotsiny a. Coucou. Sady maimaika ihany a. Coucou ma jolie, coucou Claudine, coucou Marie. Tsy inona moa fa momba zavatra atao kikebevara ihany tsara foana mampafantatra satria maro mbola manontany foana indraindray a. Ary maro koa mbola tsy mahalala dia tsara averimberina. Etiko eto aloha ny resahako a. Efa misokatra ho anareo foana a. Efa natokako ny fotoana izarako sy ifanampitsika malagasy. Natokako ny asako hoe ho antsika malagasy eto Koety a. Dia araka ny efa teneniko foana hoe faly za mandray anareo a, vonon-danadana ho anareo mivaravarana isan'andro a. Afaka nareo a tonga aty amina manao volo, manao tarehy rehefa misy zavatra ilaina. Iny apatsahiviko satria mbola misy tsy mahay. Resaka volo moa tsy branchena ihany ny atao a. Afaka manao ianao manalefaka volo, manatsotra volo, manao traitement a. Afaka ataonay ihany koa ny afaka mizara ihany koa zahay a produit ohatry menaka, bain, shampoing izay manatsara sy manalava volo a. Dia misy zahay afaka mividy ianao a. Dia misy ihany kokoa ny fanaovana volo a. Tsy resaka hoe branchena ihany ozy izy a. Tefa misy extension zay a. Dia misy perruque à vrai cheveux a. Ary misy ihany koa synthétique efa tsy le mangirana be reny fa le atonontonony a. Dia misy daholo zany zavatra rehetra ilainao reo. Zay tsy mandrandrana be dia be nareo manontany mandrandrana fa zay manana kosa an'le randrana apetaka. Misy karazany fa rehefa malalaka nareo dia afaka mandalo ary rehefa misy tonga ny fotoana dia ho asehoko tsikelikely eto daholo ihany le izy na ataoko vidéo tsirairay a hitanareo ahoana fanaovana anazy. Fa mila fotoana ihany koa le izy a. Ny zavatra nataoko tatoato hitanareo a mandoko volo. Raha misy olona tia handoko volo a, tsy ohatra le fandokoana be le toa dia orange be na mavo be iny afa izay lokom-bolo tianao a. Na violet, na rouge, na gris, na izay zavatra hoe lokom-bolo tianao zany a dia afaka ataonay le izy a. Raha ohatra koa ianao ka manana perruque ka tianao lokoina na tianao lisena tsara le izy ho tsara dia afaka ataonay traitement le izy, afaka lokonay a. Perruque vrai cheveux ny resaka eto a, fa perruque tsotra tsy mety a. Afaka mametaka volo ihany koa zay a. Extension sticker le apetaka le tsy fantatra. Raha ohatra ianao hoe somary lavalava volo fa manify a, zavatra voloko moa zany tena tsy nirarahina mihitsy, dia afaka ametahana sticker any anatiny any a. Dia mba mampatevitevina anazy iny. Raha ohatra kosa ianao ka te ho lava volo a dia afaka alavaina ny volonao a dia asiana an'le izy zay tianao. Na koa ianao hoe tsy te handoko a fa tianao le extension fotsiny a, dia le extension iny afaka atao extension miloko a. Dia iny apetaka amin'ny volonao dia lasa ohatran'ny hoe nandoko volo ianao, atao lasaka mèche. Be dia be ny zavatra azo atao a. Fa mandalova misy prix rehetra. Ny vrai cheveux zany lafolafo foana fa misy ihany koa tsy vrai afaka ataonay a. Iny mba eo fa tsika moa zany a mbola tsy zatra. Tsika malagasy eto hoe tena hoe mbola vitsivitsy zany, tena hoe sa hoe midepensa ho an'ny tenany zany fa eritreretintsika hoe fandaniana zany. Kanefa ingatsika miasa eto a mba mila ihany koa tsika mampifalifaly ny tenantsika. Hafa le teo hoe tsisy salon mandray na hoe mandray fa manao tsy dia miraharahantsika sady manambanimbany le olona any a. Dia matahotra tsika fa tsika samy malagasy dia tsika afaka mifanampy. Za koa mandeha any an-trano a ho an'ireo olona tsy afaka mankaty amina fa matahotra dia zay makany an-trano a. Irarina fotsiny mba tsy zavatra anankiray ny ataonareo rehefa makany satria frais taxi mivezivezy fotoana lany. Nefa ohatra hoe no volo branchina ray fotsiny atao an fa mba zavatra maromaro ohatra atao dia atambatra le izy. Raha hoe ankizy maromaro nareo na roa na telo na ankizy iray manao zavatra maro a satria domicile le izy a. Dia izay zavatra rehetrarehetra momba volo sy tarehy a dia izay manao. Ao ihany koa ny ankizy mitady make-up fa tsy mahalala hoe inona avy le zavatra vidiana make-up dia izay mividy a.
afaka omeko anao ny pack maquillage dia misy isan-karazany le izy afaka miditra MP aminazy dia vidiko daholo zavatra ilaina dia ampianariko anao mampiasa anazy tsirairay. Raha ohatra ianao hianatra maquillage na hianatra volo dia midanadana ho anao varavarana isan'andro zay mandray fa mila manao rendez-vous kosa aloha izay aloha zany zay andeha aty aminay dia manaova rendez-vous satria raha indray zay efa mandeha miasa ny ivelany nefa nareo miantso dia izy ary no andray anareo satria zay mandeha lehibe. Efa ho avy zao ny arrivage-ny perruque atsika sy ny extension atsika dia tonga avy mijery ho hitanareo daholo ezahantsika ovaovaina ny zavatra hozaraina aminareo misy fika foana atao manatsara anareo raha tsy tia extension ianao misy ny perruque raha tsy tia perruque ianao misy ny randrana raha tsy tia randrana ianao misy ny volonao ihany ny atao zay alisy atsara anazy misy zavatra be dia be azo atao fa tongava manao manjamanja mikeke vehivavy Koweït fa misy ihany koa ny Madagasikara mbola mitoy ny keke vehivavy salon beauty salon eo Talatamaty ao foana zay manao rehetrarehetra mitovy ny ataoko aty ihany volo make-up manao manicure pédicure tsaroa fa zay koa manao manicure pédicure mametaka faux ongles efa ho avy zao faux ongles tsy mety miala ho apetakinay tsy le miala herinandro fa le tena tsy mety miala reny tsony efa ho avy zao ny produit dia afaka manao zahay ny poudre zany gel ho avy dia afaka miteny anay ianao zay zavatra rehetra ilainao. Resaka tarehy be dia be na hoe manontany ana resaka panda resaka fanadiovana tarehy zay manao facial zany hoe manadio ny tarehy anao ohatry ny hoe manao gommage rehetrarehetra fa ianao ihany no manao traitement manala panda zany dia iny produit miavaka arakarak'izay mety aminao fa afaka mamino hevitra zay. Salam mama. زين شلونك؟ ليش ما يجي زين؟ يا صنصوف مدام صنصوف مدام إيمان مستانش اوكي ماما دير بالك ماما يعني برودي protéine kératine sady mahalava volo ianao koa avy afaka mampiasa menaka mahalava volo an'le solasolo reny misy ny ampoule zay afaka ataonao dia mampaniry volo dia omena ianao daholo le izy rehefa ohatra ianao ka hoe vonona misy zavatra ilainao dia aza misalasala miantso anay. Ina koa mbola tsy voalaza momba volo teo ho zarazaraiko tsikelikely avana indray le izy misy adino fa arao page keke bevara arao koa page KB beauty salon Koweït page vaovao io natokana ho an'ny asako fotsiny io KB beauty salon Koweït misy produit mampitsiry volo ampoule hosorana atety amin'ny loha dia orona dia shampoing manokana fa somary lafolafo le izy ny hitako tena hoe problème atsika mantsy vao hoe lafolafo le zavatra dia miembitritsika nefany hainareo tsara mividin zavatra ty moa tsara koa tsy mba mora zany dia rehefa hoe tena tianao le zavatra dia mirisika kely na perruque io na produit misy ihany koa mora misy ohatran'izao zao manao protéine sy kératine tena hoe vola kely mitomboka 20-30 ny alaina nefa tsika ny amin'ny salon 60-80 satria natokana ho antsika malagasy le izy dia zay mahatonga an'izay kely ny produit lafo be fotoana lany amin'le izy tena be dia be dia zay mahatonga an'le izy anetrerantsika be dia be zany tsy be dia be zany rehefa tena hitanao hoe manao an'le zay ary hitanao tena lany fotoana be zay mandeha adiny 3 misy azy era sady mandoko mandeha adiny 5 arakaraka le asa mihitsy zany no anina zay ny amin'ny volo dia ihany koa make-up raha ohatra nareo hoe misy fety na zavatra tiana atao dia eo zay afaka manao make-up nareo anankiroa zay mandeha bakany afaka manao make-up olona firy anatin'indray andro na folo aza tsy maninona hoentinay fitaovana rehetra fa atsoa zay fa misokatra ho anareo zay surtout nareo maromaro zay fa tsara raha ohatra hoe asa ela be ohatra amin'ny protéine kératine dia tsy atao amin'le andro amin'le fety iny fa atao meloa fa raha make-up manao blanchine na bango reny dia afaka ataonay reo zany ana volo efa ngita
misy an'le fo kely le baby hair tamin'ny voateraka le vovonaniry reny efa lava dia atao brottine zao io rehefa lavalava eo dia lasa mitsotra tsara dia zay ny amin'ny make-up zay ny amin'ny volo tena azo adino fa efa misy arrivage perruque ata misy arrivage extension misy koa extension perruque misy sticker sy bondle misy sticker sy bondle le extension dia aza misalasala zay ny amin'iny faharoa hipassy amin'ny resaka fandefasana entana sika ho anareo rehetrarehetra zay entiko eto na ny Madagasikara aza tsy maninona manironareo ny anafatra entana na iza io dia afaka manampy za afaka miditra MP na entana ina tonga ny Madagasikara na tonga eto Koet dia afaka manampy anareo za amin'ny fanafarana entana. Ok, dia ohatr'izay koa fandefasana entana miala eto Koet ka hatramin'ny Madagasikara. Efa afaka mandefa entana tsika rehetra eo Dubai raha ohatra ka hoe mandefa entana amin'ny Keke Cargo fa ny Saodia mbola miandry kely fa ho avy efa tonga ny kompania dia afaka mandefa entana amin'ny kompania anareo dia ampiarahana amin'ny conteneur anay dia tonga ny Madagasikara ho an'ny ankizy ao Dubai afaka miditra MP avy hatrany ny ao Saodia miandry kely fa mbola mijery zay hoe ahoana ny anaovana anazy dia zay zany resaka fandefasana entana miala eto Madagasikara miala eto Koet 12e vague tsika zao efa ho avy kosa ny 11e vague efa mimakoma nareo mpandray entana rehetrarehetra dia ny 12e vague efa hiala ihany koa faingakaingantsika mandefa ny entana sao dia tara efa kely sisan'ny toerana dia manangona entana isan'andro zahay tsy mitsahatra mihitsy zay manangona entana fa tonga dia alefasy avy hatrany ny adresy raha ohatra tsy hitako mesagenao tonga dia alefasy ny adresy fa hitako iny avy eo afaka micontact nana le namako mpiara-miasa aminanareo dia hitako foana iny avy eo zay ny fandefasana fanafarana entana ny teny Masoko raha ohatra ianao hanao business na ohatran'izany dia afaka manampy anao zahay manafatra entana avy any Chine na avy any Amerika na avy any Germanie afaka manampy anao zay naiza zany ka hoe mety payena amin'ny carte bancaire dia afaka manampy anao zahay ka noho izany midira MP anazy intéressé tianao business te hiara-iasa misokatra ho anareo za aza misalasala dia zay ny tiako tsipitsipy androany ara-patsiahivana miandry anareo ary tsy avy hatrany numéro koa raha ohatra misy antsonareo ana dia mankasitraka dia mirary tontolo andro sy mahafinaritra anareo jiaby veloma tompoko.